Ampifaliana no iarabanay mivady antsika tsiraray avy any tokantrano amin'ity fotoana fiarahantsika ity miarabantsika tsiraray avy any tokantrano zahay ary anio dia miaraba manokana ny reny rehetra zay mivady miaraba manokana ny Sandra ihany koa tafaraka amintsika androany hotahinany hotahina ianao hotahina ny ateraka ny kibonao hotahina koa ny vadinao amen dia falytsika mianakavy tafaraka faly zay mivady miaraba ny reny rehetra miaraba ny reny zay mba horeny misy fanampian'Andriamanitra horeny manam-piadanana horeny tena feno fifaliana ao an-tokantrano ny zavatra ao anatin'ny fo ankehitriny dia nilaza hoe mba tsara loatra ny mahita vehivavy faly mba tsara loatra ny mahita vehivavy sambatra fa tsy vehivavy reraka isanandro isanandro ary zay dia miraharo an'ny reny rehetra hoe mba ho faly ane ianao ho faly ianao ahita ny taranaka ao ho faly ianao ahita ny taranaka ao tafita ho faly ianao mahita ny vadinao lasa goavana ary ho faly ianao mahita ny zavatra mitrango ao tokantranonao iatsakany io tokantranonao io ahita fahatsarana ianao ao anatin'ny tokantranonao Pastor Sandra. Mankasitraka pasteur tena raisinay reny mpianakaviana ary ananakondrika fa na isika mijery aza dia mandray an'izany ankehitriny tena ilainay pasteur ny teny pasoavana toy izany ilainay ary hitanay fa mitondra aina mitondra hery ho an'ny fiainana isanandro hiatrehana ny fiainana isanandro satria indraindray ny vehivavy satria ny vehivavy ifonana fa olony fo dia ilainay mandona ny fonay ilay izy dia tena hitanay hoe lanipakatsy aminay ka dia mankasitraka pasteur ary manona tena raha Jesosy Kristy fa ny rem-pianakaviana rehetra izay mijery anay dia hotahina ianareo no arabaina ary ilainao asoavina Andriamanitra ny aneo ny fahatsarana landava eo anatrehanao eo amin'ny fiainanao ireo taranakao reo dia hotahina satria nateraka ny kibonao reo dia manony zay amin'ny anarana Jesosy Kristy hoe mifamatotra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany hatrany ny fiainany rem-pianakaviana rehetra mankasitraka pasteur merci mankasitraka fa reny satria teo ianao dia etony zay dia alohan'ny tohizana dia mamela anay mivady araba ny reninay Rasolo Marie Louisette sy Ravelmanantsonoko Malala Isabelle faly be zay manana anareo ary hotahinany ianareo miaraba ny reny manokana rehetra zay ary androany ny afatra androany dia afatra ahatonga ny fiainana reny afinaritra kokoa sady resaka amin'ny reny zay mivady androany no iresaka ihany koa amin'ny ray iresaka ihany koa nefa amin'ny zanaka satria tsika roa dia manana zao fomba fisainana zao hoe matony ny olona anankiray manana tokantrano na hoe izy reny na hoe reny tokantena na hoe mère célibataire zany na reny dia izao ny fitantanan'Andriamanitra fiainana dia mba hahatonga le olona anana fiainana tsara lavitra ny olon'Andriamanitra ny olona mivavaka dia anana fiainana mahafinaritra garagna amintsika fiainana mahafinaritra ao ekena hoe indraindray misy adi-piainana andalovana resaka an'izay tsika androany misy koa ady indraindray ao tokantrano fa na inona zavatra mitranga manana planin'Andriamanitra nomeanao fiainana mahafinaritra fiainana misy ny voninahiny Pastor Sandra nomboka ivavaka indria dia andray ny afatra aveatrantsika androany raha eo misotranao zay satria nomenao sehatra indray afana manompo anao itianao misaotra sahady zay Andriamanitra ny amin'ny teninao fanananay antoka fa hitondra fiainana zany ho velona eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ka amin'ny alalany teninao androany dia hietry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy hietry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy ka azo haim-panahy ny olona tsirairay avy ary mangatak'izay androany fanay masina hoe sakafondray masim-panahana tsirairay avy atakatra ny tianao ambara aminay voninahitra dia ho anao reny any Jesosy Kristy amen amen daorintsika amadika ny baibolitsika ao amin'ny Exodosy 2 ijery tantara anankiray tsika zay anomboantsika ihany anomboantsika fa arakaraka ny androsotsika no ivelarantsika ao anatin'ny afatra androany Exodosy 2 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy Pastor Sandra no vakiny Exodosy 2 andininy voalohany hatramin'ny fahasivy tawary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakaviny Levy lasa minan-kavady tany amin'ny zanakavaviny Levy dia nanana anaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy ary rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeny 3 volana ary rehefa tsy azo nafena intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nipetahany asfalta sy diky ny fiara dia napetrany tao ny zazy ary napetrany tao anaty zozoro teo moronely ny fiara ary ny anabaviny nijanona teny alavidavitra eny mba hahita izay atao aminy ary nidina ny zanakavaviny Farao mba andro taonely ary ny ankizivaviny nitsangatsangana teny amoron'ily ary raha nahita ny fiara teo anaty zozoro ny zanakavaviny Farao dia naniraka ny mpanompovaviny iray izy ka nampaky azy ary no nosikafany dia hitany ny zazakely ary indro fa zazalahy mitomany dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanak Hebreo ity dia hoy kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavaviny Farao andeha akampitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va aho ankatsy aminao mba hitaizany zaza ho anao ary hoy zanakavaviny Farao taminy andeha ary dia lasa raha zazavavy ka naka ny reniny zaza 7 ary hoy zanakavaviny Farao taminy ento ity zaza ity ka tezao fa izao andony karamanao ento ity zaza ity ka tezao fa izao handoa ny karamanao tantara Mosesy ve izy io tantara Mosesy zany no iangatsika androany rehefa nivavaka dia nangataka tamin'ny tompo hoe inona moa zany ifampizarana amin'ny vehivavy androany zay mivady tsy anome fananarana ho an'ny vehivavy fa kosa ampahery ny vehivavy ary anorohevitra ny lehilahy zao ny zavatra mitranga inona mampitovy an'ity tantara ity amin'ny vaninandro ankehitriny mampitovy azy dia izao ny vaninandro nahaterahan'ny Mosesy dia vaninandro anankiray zay teraka teo dia nikendren'ny fahavalo manokana zany hoe vaninandro anisan'ny sarotra indrindra tamin'izany tantara zany ny vanim-potoana zay nahaterahan'ny Mosesy ny tiako hitondrana izy dia hoe raha misy vaninandro manahirana koa zao no vaninandro hoe hiterana dia zao vaninandro zao tsy mora ny zavatra mitranga amin'ny vaninandro ankehitriny ary tena tsy mora mihitsy satria amin'izao vaninandro zao dia manahirana mihitsy manjohan'ny reny ho an'ny zanany zao ilay zavatra mitranga rehefa teraka Mosesy dia nafeniny reniny dia nidikan'ilay hoe nafeniny dia tsotra be hoe narovany reniny zavatra marina dia izao raha misy protectrice dia tsy misy ohatran'ny reny ary ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra tena aompony reny zany dia izao zavatra hoe tsy mahataty ny reny hoe misy zavatra ratsy tonga ao amin'ny zanany dia manao maximum mihitsy ny reny ary ny ianjadiany zavatra rehetra matetika dia ny reny eto zao rehefa namakytsika za koa tsy milazo hoe le ratsy manao nininina fa tsika kosa rahalahy mila manaiky tsika hoe raha misy olona tena manana souci momba ny zanany dia tena ny reny mihoatra lavitra noho ny ray ary tena mizakany mafy ny reny amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy satria raha ka ohatra tsika zao hoe inona zavatra ataon'ny reny anankiray ho an'ny taranany ho an'ny zanany ao anatin'ny tokantrano ary tsy ho an'ny zanany ihany fa na ho an'ny vadiny ihany koa ary aka ohatra tsotra be tsika hoe ny reny ane matombo fo marena dia ho an'ny zanany ny reny zany zavatra mihodikodina ao anatin'ny sainy ao dia ny zanany foana ny vadiny ny ankonany dia ahoana zao dia le ankonana amin'io le reny ny fo maraina aka ohatra be dia mandinika hoe hitake sakafo keto hoe dia manao sakafo le reny dia tonga ny ataony dia vita ve reny ny sakafo dia mbola tsy vita dia le ray mpianakaviana ke ambadika ry dia nona le ray mpianakaviana sakafo ataony resaka dia zao teneny efa vita ve le sakafo rivo hoanina sa tsy hoanina zao sakafo hoanina ve sa tsy hoanina zao sakafo rivo zao tsy mieritreritra mihitsy hoe le reny eny ao ambadika hoe fa sahirana be ary
le izy a mino fa ianao zao reny manana ohatra be deabe fa ka ohatra tsotra hoe mba fantatritsika ve fa io reny io zay zavatra manjoany zana dia tena any amin'ny ainy ray manontolo any mangifiry azy aka ohatra tsotratsika hoe na ny zanaka ary a manana olontiana ny zanaka ka manana olana amin'ny olontiany any marary ny fony le reny neny ny malahelo ifonana ny zanaka manao sipa dia ny reny ny malahelo Sandra tena marina mihitsy amin'ny pasteur nafinaritra be anany izy ohatra anankiray izay nomeny pasteur tamin'ny toriteny hoe nanendry Jacob arany le reniny tena efa nanana souci zay tenenao zay mihitsy hoe ahoana ny ataoko zay atafita an'ity zanako ity, ahoana ny ataoko mba hanana an'ity zanako ity tsodrano, ahoana ny ataoko mety hoe misy raha amin'ny fomba fijery ankehitriny tsy nety mety hoe le nataony reny fitan'ny pasteur tena hoe tellement ao anatiny ao le hoe ny zanako tsy maintsy tafita, ny zanako tsy maintsy voatsodrano hoe priorité ho an'ny reny pasteur le hoe azo tsodrano le zanaka zay na tonga na rehefa nitsodrano anay to pasteur dia tena hoe toa dia nyraiso tena ilaina le izy important ho an'ny reny hoe ty zanako ty eo amboniny ty andeha ty rahatray dia misy tsodrano mitaotao eo amboniny ty lohan'ity zanako ty ny reny rehetra tena manana an'izay mihitsy hoe tia ny zanany, tia tafita an'ireo, tia anao zay asoa an'ireo ho an'iray tsy hoe adio ny lehilahy akafetany reny androany tsy maneho fa ny reny mihitsy manana an'izay ary ny zavatra hitako zay pasteur ny reny manana an'izay fomba mijery lavitra zay mbola ao anaty kibo le izy dia efa tiana fantarina daholo ny eninara ny firy ny akanjomby an'ity firy amoahatra ny firy amoasy ny sisa za pasteur indraindray mahita hoe zay natonga an'Andriamanitra nanome ny reny sy ny ray ireo no nataon'Andriamanitra ny fameno mba hatonga ny hoe atateraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ilay ankizy eritreretiny pasteur ny hoe ahoana moa pasteur ny anekenan'izany hoe tsy nanaiky izy raha tsy nahazo tsodrano le zanany mifona pasteur fa zay reny zany spirituel marina zany ka mety hoe misy zavatra amin'ny malohanareo amin'ny maloha mpianakavianan'ny lehilahy dia nareo isana an'le hoe ahoana ny ampanana ny aize ny azahoany reto antokonako reto aina tsy horinina angamba sy ny sisa fa amin'ny malohany anareo zay fa izay koa manana an'izay hoe tadidio tsara pasteur tany amin'ny rainy no nandefasan'le reniny an'le zanany adiditsika ray aman-dreny ny renim-pianakaviana rehetra ny mandefa ny zanakitsika eo ambanina tsodrano eo ambaniny teo amin'iny sary le ray le izy satria andeha tsodrano le rainy fa anjarantsika renim-pianakaviana te ho tahina ny ankohonanao, te ho tahina ianao, te hanana fiadanam-po ianao, te tsy tianao hoe tsy ho sosianao mandrakizay foana ny hoavin'ny zanakao ataovy mitady an'Andriamanitra izy ataovy mitady an'le tenin'Andriamanitra izy ataovy mahita ny tsodrano ny rainy izy ny rainy ara-nofo fa indrindra ihany koa ny rainy ara-pona androany pastor Sandra misy zavatra manokana tiantsika hoe ifamizarana amin'ny reny rehetra tsotra le zavatra hoe ny reny dia ny reny no tahakiny hoe mpiaro sy miasa mafy mikarakara ny taranaka zao no tenen'le zanaka vavin'ny farao hoe tozy izy io zazy io dia tezao tahakiny mahita zany hoe Andriamanitra manome zanaka olona anankiray vehivavy anankiray décision an'Andriamanitra zany le hoe meko ianao be deabe vehivavy maniry zanaka fa tsy mahazo zay ny maniry zanaka ireny dia mivavaka ao anao zay ary manonja hoe omen'Andriamanitra ne ianao safidy avy amin'Andriamanitra io aza manamelotena fa safidy avy amin'Andriamanitra io fa mivavaka tsika mba anana ianao ary efa mivavaka tsika tao ho ana olona be deabe tsy nahazo fa nahazo zazy izy dia misy indray reo olona meritreritra hoe ny anany fahatongavana ty zazy ty tsy nay mba tena tsy nay io fahalemena dia nle vehivavy mihitsy ny teny hoe
tsy naty ny raha manodidina anazy koa miteny hoe ditranao na tonga ny zazy io eritreritra zay fa ny tena marina dia zao le olona manodidin'ireo no mieritreritra hoe naditra le olona na hoe fahalavonina zaony an'le zaza fa ny fahamarinana Andriamanitra no manome zaza raha misy reny anankiray zany androany mijery atsika ka io reny io mieritreritra hoe kaliza tena zany nanao erreur tsy tokony nanambady andrahanina tsy tokony hiaraka tamin-drahanina fahalavona iny za tena tsika mivady androany tia ampaheran'ireo ren'ireo hoe tsy erreur anao io fa matoa misy zaza tonga eto ambonin'ny tany fa napakevitra avy amin'Andriamanitra zay ary matoa Andriamanitra manome anao ny zaza io dia fantatr'Andriamanitra hoe vitanao ny anabean'io ahatonga ny olombanina vitanao ny anabean'io ahatonga n'io ho ao anatin'ilay planina an'Andriamanitra lay tsara lavitra ary zay nitsodrano zay mivady hoe ny taranakao ane anana fiainana tsara lavitra noho ianao ny taranakao ane dia ho fahasoavana manokana eo am-pelantanan'Andriamanitra mba hanehoana ny manodidina fa misy izy fa ny fampaherezantsika manokana ho an'ny reny androany pasteur Sandra dia izao zavatra zao ny reny be dia be ny zavatra iainana eo an-tokantrano iankinana zavatra be dia be ny reny ary mahagaga zao ny zavatra nambarako raha nasain'ny hoe ika mafy sy fiderana hoe nao mba manao partage dia zao ny zavatra lazaiko hoe mahagaga ny vehivavy tsy men'Andriamanitra tanana efatra dia tongotra efatra dia saina efatra dia maso valo so dia monstre zany fa tena mahagaga hoe raha dinio ane zavatra vitan'ny vehivavy vitan'ny vehivavy daholo mampasoka ny akanjon'ny vadiny manomana ny zanany manomana ny sakafo dia mieritreritra tena za rehefa mahita dia ozy tena ahoana loatra mihitsy ary fa mba ordinateur loatra tahaka ny ahoana loatra ny eo anatin'ilay sain'ilay vehivavy zay lehilahy indraindray tsy mahatsapa an'izany fa ny tena marina zavatra misy izy ny zavatra hita manodidina matetika dia le imperfection le vehivavy raha ohatra ka mba maikely le loka dia fa maninona ny donganao ny loka ka na may an'le izy tsy hoe varinananao Facebook le vehivavy fa nisy zavatra hafa nataony nandeha tamina zavatra hafa amin'ny fisainany mbola nieritreritra zavatra be dia be izy dia mety hoe adiny kely izy fa ny tena marina androany tia ampahery ny vehivavy rehetra tsika tia ampahery ny olona tsirairay avy tsika hoe ianao raha nabavy ianao na imparfait ary ianao dia taditio misy teny zay hoe perfect imperfection une imperfection parfaite tsy parfaite ianao ary aza mieritreritra koa hoe ho parfaite ianao ho atsika lehilahy ho atsika taranaka ho atsika zanaka tsaro fa tsy parfaite le renitsika ary indraindray ny mahatonga n'ilay imperfection an'le reny miseho isika vizantsika loatra izy rerahantsika loatra izy tsika maniry ahita olona mahafinaritra be ao an-trano nefa tsy avelantsika tory izy hoe tena tiatsika le vaditsika ho manja lalandava hoe fo mitseky dia hoe wow kanefa rerahantsika be izy alina be izy vao matory vao maraina be izy dia mifo takitsika amin'ny daholo ny zavatra rehetra dia karitsika dia eo tsika fa manina renao reraka be taky ty manina zao tarenao ny ohatrany eo dia rehefa mba manamboatra tare izy dia aza lanina amin'izany ny volo o rahalahy o ranabavy o zanaka matoa vehivavy anankiray karakara-teny tsy hoe izy ny jejo fa te amoaka endrika tsara izy mba ho tombony manao raha vao rerahanao izy dia tsy mahavita tsony ianao dia tena rehefa mason'olona ve ianao ve tsy mba mahavatena mihitsy maninona ianao ary tsy mba manao volo ohatry ny hafa ka dia aizany le fotoana anaovany an'le volo e asainao manasa ny bakiraronao izy asainao mieritreritra ny lokanao izy misy olona tonga dia androany izy manontany nena inona ny akanjo kirapitso toy izy ke zay pasteur misaotra an'Andriamanitra zay no ahitako hoe zay ny anisany hitako pasteur ny renim-pianakaviana manana an'ity principe ity indraindray hoe tsy manam-potoana izahay ny oreraka zany manana principe zay hoe tsy manam-potoana
fotoana loatra izay afaka nitomany izay fa tsy mana fotoana izay hitomany mandrakizay satria manana vady manana zanaka manana zavatra be dehibe hosahana ny zavatra hitako pasteur dia zao hoe ny reny koa nefa tena banga eo amin'ny fiainana raha tsy misy olona hosahana raha ohatra ara ka nisy tenin'Andriamanitra amin'ny mpanjaka faharoa zay tantarany Elisa tamin'ilay vadina mpaminany anankiray maty ilay mpaminany maty ilay vadin'ilay vehivavy dia ny zanany anankiroa sisany teo dia tsy maintsy Elisa izay mpanompon'Andriamanitra no nanatonany sisa satria nily izy hoe amareny anazy reraka ihany izy ozy izy hoe tsy manana faty sy menaka kely ao anatina fiolona kely tavoara kely sisa ozy izy dia vita zay dia tsy manana inena ntsony nefa tonga ny mpitakitrosa ozy izy hanao an'ny zanako andevo dia hitanay pasteur hoe ny zavatra hitanay eo amin'ny fiainanay dia tia hoe misy zavatra indraindray efa tsy voavidin'ny vola mankarena ntsony tianay le pasteur le mikarakara anareo e tianay le mitia anareo aminay marina hoe indraindray zany izay aloha eo ihany marina le tenen'ny pasteur raha voareraka loatra dia lasa mivoaka le version original titinina le version lexitna le version anina fa raha vavy indraindray tadidio tsy isika raha araky ny teny mpanompon'Andriamanitra toy hoe nous sommes parfaitement imparfaite fa isika raha vavy indraindray ndao ahena kely le indraindray tena tianay loatra le pasteur ho parfait le zavatra tianay nareo tena hoe mantianina be mivoaka mety daholo ny zavatra rehetra dia indraindray zay lasa miandro be hoe fa manino tsika antsy ohatr'izao fa manino tsika antsy ohatr'izao tokony ohatr'izao tsika rehefa tsy ohatr'izao dia iny efa manomboka miakatra le renim-pianakaviana miakatra ny volume miakatra ny volume dia hoy ny mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra pasteur Ntsora Zafimandrato zay hoe miara-miady hevitra amintsika angala olona ao ambadika aza miakatra ny feo raha vavy izao ny teneniko anao hoe ny ahatonga anao hanana fiainana milamina sy mahafinaritra dia ny fiarahanao amin'Andriamanitra sy ny fanananao ny fanahy masina voalohany indrindra fa ihany koa hitanao manefy anao reo vady aman-janakao reo hitanao tsy ho toy izao ianao raha tsy eo reo banga ianao raha tsy eo reo mona aminainy ianao mangingina ianao raha tsy eo reo fahasoavandreo le fahasoavana tsy ho vidy vola mankarena fa ilay ifonako le teny vahiny il vaut mieux revoir à la baisse certaines demandes et certaines attentes mila mpidinina kely ny zavatra andrasana amin'ny manodidina zay satria pasteur hitanay hoe fahasoavana ny karakara ny vady aman-janaka tombony be ny vehivavy manana zany tena zany mihitsy hoe fahasoavana le hoe vady aman-janaka ho karakarainao reo anie rehefa hita ny tompo dia za miteny ianao mitsiky ny tompo mahita ny vady aman-janaka ao ianao mety tsy afapo fa zao tadidio amin'Andriamanitra afapo izy ary ianao tsy avelan'Andriamanitra raha tsy tonga mitanjony ho an'ny fiainanao sy ny ankohonana aza presena be hoe tokony ohatr'izao tsika efa tokony manana fiarana tianina be ohatr'izao tsika efa tokony ihany io trano io ny fatatsioriana tonga saina pasteur hoe alahelo andra andro rehefa lehibe reo kizy reo dia tsy reo tsony izy dia atsiaro ianao indry malahelo an'le trano mikorotana malahelo an'le mitabataba pijirio le baolina mamaky vilia izan'ilay zany fa impiry arynareo tenenina fony dia ozy izy indray mpianakaviana hoe tatakatra tiany vavako teny fontitiny fa pasteur izahay anono ny teny androany ny ilainay reny mpianakaviana rehetra ny ilain'ny ankohonana pasteur na dia mafy be ary le zavatra iainanay dia ny zavatra anisan'ny tena fahasoavana teo amin'ny fiainako ny cadeau voalohany nomeny vady koa dia boky hoe la prière d'une épouse est efficace dia tao anatin'io ny hitako hoe ilaina ny tenina mpanompon'Andriamanitra dada ao an-trano indraindray mety tsy micomprendre ny zanaka ao an-trano indraindray mety tsy micomprendre family izay pasteur androany anono ny teny reny mpianakaviana rehetra anono ny teny izay ankohonana anono ny teny ny fijery antsika rehetra androny fahelana azy ho antsika tsirairay avy mpijery sy mpiaino ny fandaharana zao ny amponay mivady tianay hiatsara ny fiainanao an-tokantrano
tianay afinaritra ny fiainanao tokantrano ary zay mahatonga nay mivady miresaka hoe ohatry ny ahoana zany vehivavy ao an-trano za miresaka ny vehivavy ao an-trano a pastor Sandra ndray miresaka ny faniriny vehivavy ahitany taranaka aomby otafita sy ny sisa sy ny sisa fa zao mba alohan'ny ivavahana mba tiana ifampitondrana amintsika tsiraray avy manomboka androany a ny renim-pianakaviana fantaro ho atsika tsiraray avy raha vo tsy misy hery avy amin'Andriamanitra tsy vita eo be loatra le atontin'ny zanaka miandrinireny eny be deabe ny zanaka miandrinireny eny eo tsy tiako le légume fa ngodana dia le neny ndray manala le légume dada nefa manomboka mihinana dada koa miandreny madama hoe ohatry ny ahoana fijeren'ny zanany raha fozana miandreny madama hoe nataonao ohatry ny ahoana moa le zanako sy ny taranako ny mpiara-monina miandreny madama fa zao ny zavatra tononona ivady amin'ny vehivavy rehetra ahatafitany taranaka ao anenao ary anana tokantrano mahasambatra anao anenao tsy ianao zay ahasambatra ny hafa foana anenao fa izao koa hanana vady ianao le manamaivany ny asanao sy manao zay mahasambatra anao anana taranaka ianao rehefa ho anomboka ho reraka ianao dia ny taranaka ao indray no haninao zay mahasambatra anao tononay manokana tsisy renina iray azy ahita fahampitehan'ny taranany tsisy renina iray azy itomany satria maty ny zanany raha ohatra ka efa nandalo an'izany ianao isoran'Andriamanitra fa zay moa zany sitrapon'Andriamanitra fa izao kosa nefa zao kosa angatao indray fa izy afaka nomey anao le loharanym-pifaliana ho anao indray ny reny rehetra marina fa be deabe ny miandrenao fanomenao ega Andriamanitra ahefanao zay tokony ho ataonao rehetra na inona no tokony ataonao dia anomenao ega ny Andriamanitra re tiako be le maka ohatra amin'le tenen'le zanaka vava farao zao ny teneny zanaka vava farao hoe tezao aty izazy ty ozy izy andao raisitsika hoe tahaka an'Andriamanitra miteny amin'ny reny rehetra hoe meko zanaka ianao fa tezao ahy io izazy io tahaka neny ihany ny antony tezany ianan'ny Samoela dia omena an'Andriamanitra dia reny rehetrarehetra koa ndotsika za moa zany tsy afaka itenitsika fa ndotsika ray aman-dreny indrindra fa ny reny ny tsaroko amin'ny Samoela dia zao mamany Samoela manjahitra akanjo ho azy efôda ho azy dia manatitra isa-taona dia manatitra akanjo avao satria melehibe Samoela ny tena dikan'io dia zao ny mamany Samoela no manomana ny ara-panahin'ny Samoely dia manjaitra akanjo dia manjaitra akanjo mivavaka ao amin'ny taranaka dia ny reny rehetra ndotsika nomana taranaka tsara taranaka andeha lavitra misy fotoana mila mibeny zanaka be deso misy fotoana mila miteny zanaka tenena satria nahoana ny reny tsy miompy ianao fa mitaiza averiko fanindroany tsy miompy ianao fa mitaiza tsika ray mpianakaviana aza vesara ny madama miara-miasa daholo ny olona rehetrarehetra miara-miasa ny ao anatin'ny tokantrano andao mba hovaina indray hoe lehilahy mampifaly ny vadiny mahafinaritra ny raha mahita ny vadiny mampifaly zany mahita ny vadintsika zany mahita ny mamaontsika zany mahafinaritra ane ary zay no antony iarahantsika amin'ity androandroany ty hoe horeny araka ny sitrapon'Andriamanitra ane horeny ahita ny voninahitran'Andriamanitra ane horeny ifaly amin'ny fahatafitan'ny vady horeny ho tafita ihany koa fa tsy hoe horeny ao an-trano fotsiny dia tsy manao ninina dia hoe ohatrany hoe enao dia tena manao zavatra rehetra fa zaho horeny ho tafita ane ianao avita zavatra ane ianao ny lehilahy mety havita hanangana trano fa ianao ranabavy no ameniny ao anatiny ao enao
no ao ameniny ao anatiny ao ary raha vao miditra ny tranonao ny olona dia hiteny hoe tena misy vehivavy amin'ity trano ity fa mahita ny zanaka ao ny olona dia tsakakarakary zany zany ary raha vao mahitanao koa ny olona dia mavita tsara sy tsara mihitsy kosa ty vehivavy ty hoe tena mba tsara tena mba afaka se zany vadiny se zany fa tsy hoe tena valaka be mivadinareo tsy hitranga aminao ane zany ka anabavy amin'ny anaran'i Jesosy hivavaka izay mivady ankehitriny ho an'ny reny rehetra dia ho an'ny ankonana rehetra ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny dada ho an'ny zanaka dia ho an'ny reny pastorsoka anomboka mivavaka dia hivavaka tsika tawary raha eo mivavaka manokan'izay androany ho an'ny renim-pianakaviana rehetra androany tompo manonona hoe ho vehivavy endry izy tsy ho vehivavy tiady satria ho ianao hoe aleon'ny olona lavitra mipetraka ho anjoro-trano toy izay miaraka amina vehivavy tiady nefa za manonona Jesosy hoe ho vehivavy mpitondra fiadanana ho vehivavy anam-pahendrena ho vehivavy araka ny teninao ao amin'ny oabolana faraky amin'ny telopolo ihany koa ho vehivavy ahita fitihy ho vehivavy ho sambatra sy ho faly ao anatin'ny ankohonana hifaly amin'ny ankohonana izy hifaly amin'ny vadiny izy hifaly amin'ny zanany amin'ny taranaka faramanjivany ahita fatafitandreo izy ho vehivavy tompo ho voninahitry ny anaranao tsy hitsanga menatra ny ankohonana amin'ny alalany ary manona Jesosy hoe ho vehivavy mahery avokoa ho vehivavy mijoro ho vehivavy tompo ho feno fifaliana ho feno fanahinao tompo ho feno fanay masina tononko hoe ho vehivavy mavita zavatra amin'ny tanany amin'ny fony amin'ny sainy ho vehivavy feno fitiavana ho vehivavy feno inspiration ary inspiré any hafa ihany koa manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ho vehivavy ohatra ianao tsy ho vehivavy mpitsiriritra ny hafa fa ho tsiriritana raha ohatra ka izy tononko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ianao dia ho vehivavy araka ny sitrapon'Andriamanitra ho any ankohonanao ho any fiarahamonina misy anao dia ho fitahina tokoa ianao amen raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay ho an'ny reny rehetra ho reny azo hoe avy any an-danitra ka ahefa izay zavatra tokony atao amin'ny ankohonana ahasambatra ny taranany sy ny ankohonana ary ihany koa nefa ho sambatra amin'ny fiainana ho vehivavy manokana ny reny rehetra ka anana fantso-pifaliana dia hanomboka amin'ny ankohonana zany vehivavy mahery vaika ahita mifatafitany taranany vehivavy ahavita hitaizy ny taranany izy ka ho tsara taranaka tsisy vehivavy tsisy ray aman-dreny na iray azy ka hita mifaravahany zanany na hita ny taranany ho katrami fa kosa ahita ny taranany tsirairay avy hoe tafita ny taranany vavaka izay mba isy fiadanana ao anatin'ny tokantrano raha misy vehivavy miady rery dia aoka izy ho feno hery ka ho hita amin'ny alalany fa Andriamanitra momba azy